misy gazety atsora tsy miambamba mihitsy, tsy miaotra mihitsy. Araka ny feo zay mandeha dia maty rano, araka ny feo zay mandeha. Raha loa zao nahita anankiray tao araka ny feo zay mandeha dia maty le polisy alors mihitsy le androany de sazy maty le polisy tué. Tsika nge mpanao gazety le mpieno sy mpamaky no afaka mianona amin'ny feo zay mandeha. Fa tsika mpanao gazety rehefa maheno an'le feo zay mandeha de mandeha mankany amin'ny tompon'andraikitra manamarina le feo hoe marina sa tsy. Ale tompon'andraikitra tsy hoe ka ianao koa misy mila avany le bro le tompon'andraikitra nge ka ny an-danitra ka ahoana moa ny an-danana any. Etsenosi raha resaka polisy de eo le bro. Raha mbola kamokamo misy commissariat 67 Besarety Ambomana zany hoe afaka mandeha makeny zany. Fa marina mihitsy ny teny le lehibe iray rédacteur en chef anankiray tamin'le fiainana tary le misy akamono natao tenenako an'izao tsy sanatry vavy sao de misy anangatorana anao tezitra hoe anaova ty ministre ty non tsika zao io zao resaka an'izay satria rehefa avy eo izatra resako zany mba hamoakany amin'ny potsitsitsika io zay mba mpanao gazety mba mahavita azy. Akabeaza le tena vilam-pamina nge tsy eo hoe reny rehefa atsona tsy mba tonga mba mifanatrika mba miadevitra fa rehefa any amin'ny sehatra iasany any izy ohatran'ny teny lelany sy ny soratra zay ataony. Fa le tsika eto zany le mba matianina mba manana souci d'amélioration le métier prestation mba manana an'le ampo hoe nahoana kosa raha misy olona teo sehatra sy dimy sehatra sy folo manao tsy mety de nahoana kosa izy nahoana kosa zay ohatrehatra mampabaraka am'izany de tsika zany no afaka fanakalo hevitra. Fa ho an'ny hafa zay mani mbola reo koa le bokiboky satokony zay fafara lalàna afaka ampiarina tsara amirena an'izy ireo amin'ny lalana miara-dalàna. Fa ny antony amezako an'le ohatra de alalatsika hoe manala-baraka atsika tokoa zany te zavatra zany fa tsy hoe sanatry mivanga hoe manao procès eto tsy zay mihitsy. Fa misy mihitsy ny zavatra rehetra mahazo amarinina naiza naiza aza rehefa omelombelo no miteny io zao profony toaka mitendany ty broteka hoa midanadana mampanao gazety ary mahazo vana raha tsika mpanao gazety am'izao fotoana zao satria olona ray daholo ny kasikety anankitelo anakevara sady ministre serasera mpiandraikitra ny serasera ny présidence mitondratelo ny gouvernement zany hoe zay tia nanontaniana reka zany de mahazo antanina ny olo daholo de io olo io ny ava miteny foana hoe avy mpamosokatra midanadana varavara ary ato tsy mbola nisy mpanao gazety na ray nangato audience zany fa miantso zay ho avy any de raha malalaka zany amiliasa de aviady de oleo de mipetraka de mle manontany maka caméra maka sary zany zany tokony mifototra anatin'ny saitsika mihitsy hoe na inona ndao repopoely zatra élémentaire nge zany fa manala baraka atsika le milaza amin'ny télé amin'ny gazety araky le feo zay mandeha amin'ny télé moa de araky le feo zay mandeha de misy ministre efatra hoany tsy avelan'ny resa-pirenena averina amin'ity gouvernement ty tsara nge le izy mampientanetana mihitsy ranony zany zao sasa moa zany mikiry manaraka le izy de mba mianarana mihitsy ki ministre ery ko ranony ko arolika tsy eno zao tokony ho ao hoe mahafinaritra le izy mampientanetany nefa ny tena tsotra indrindra iza le resa-pirenena zany Nations Unies ve zany sa ambassade sa iny eo atapy-tanany etsy daholo le bron zany rehetrarehetra de makany de manontany hoe nareo tokoa ve milaza varakoto raberanay tsy azo averina amin'ny ministre zao de mamevaly teny izy eo raha mifahalalako anazy tsy laza mihitsy izy satria zavatra diplomatie nakondro fa ny avantage tsika mpanao gazety rehefa avy makany
afaka mamoaka le feo mandeha ihany araka ny resaka nandeha dia zao fa rehefa nanontanianay ny tarisy ny tany ONU sy ny ambasady ny États-Unis dia anaty ny teny na ny teny fotsiny hoe manara-maso zay teny eo zany zay mérite an'le professionnalisme zay le izy zay le hoe misy an'izay fa tsy miteo ohatrany hoe raha anao tsy aza pote inona mantsy maloza zay ke dia zao iny zany ataontsika hoe politique mandao takotera mihitsy le izy zany alalatsika ny danger an'le zavatra ndao ataontsika fiainana andavanandro le hoe feo mandeha président na fokotany ohatra araka ny feo mandeha dia misakay za mivady ny pasteur ho ny président fokotany dia voatony eo zany le anarany fokotany mba eritreretintsika nefa le izy tsy vonikopy tsy mitombo eritreretintsika ny gravité an'izany ho avy pasteur sanatria vavana dia le tondra langilangy eritreretintsika ny trouble public amin'izany zavatra zany mety zara kely ary mety zara mahafinaritra commercialement am'le gazety zany ery ambony ery soratra angeda be mihitsy na ray ny président fokotany nivady ny pasteur zay rehetra mbola manary zato sy 300 vidy an'io gazety io daholy na fa inona ny efeny dia zay misy zavatra miseho rehefa avy eo dia inona ny olana na dia raha maha-olombelona fotsiny ny conscience fotsiny ara dia tsy hanentsikatsika hoe nieritreritrantsika ndry avy aniko sy ny soratra zay nataoko no nampifamono andretsolonetsy nefa le anaty ny tombona koa hitariko kely any mba lalatsika hoe tombona ihany kay ny antony nanasan'le ministre tsika tato fa tena marina koa fa grave izy dia resy sasany mandeha am'izay tsika gne am'izay hoe mahalalaka zay nasa fanaovan-gazety afaka manao fanadiadina am'izay tiany fanadiadina zay tiany atao afaka miteny an'izay eritreriny am'izay fikirakirany an'le vaovao eo am'le fanaovana famakafakany io zany fa saingy araka an'ity voalazany ty lalàny ty misy fietrany zay fahafahana zay ary tsy vitan'izay ihany fa misy fombafomba tsy maintsy ajaina rehefa manao an'le milazalaza an'le zavatra akalalàna tiany ho lazaina misy fombafombany voatenin'io lalàna io hoe respect de la dignité humaine voateny eo daholy zany mba fanajana ny asany maha olombelona fa sy tonga dia akitsy rano fotsiny zao dia ohatra hoe ianao mpivarotra tanin-drazana ianao mpamatika tanin-drazana amin'ny tele anaga hoe no tsy averiko mihitsy fa dia tena zavatra za tena le rangadray azombaly enonao le izy dia zara ngamba mahery fiteny mihitsy ny ambola nanao gazety fa ty kosa efa tsy laloaty io zany fitenena satria efa manitsakitsaka an'le lalàna io zavatra resahana io gne zay fahamarinany niverin'ny tena fa marina io raha resahana mahazo resahana dia misy fomba ara-dalàna sy fomba miatsy nefa mahitsy tsara anaovana azy dia mahazo ny efeny tinitiny tena atao fona fa tsy mila hoe mitady teny maloto teny mamoafaty na teny manao zinona ny asany maha-olombelona zay vao hoe ho azon'olona le izy fa manjara avo atao an'izay dia le asa mihitsy no avabaraka le asa manao gazety no avabaraka dia le mpanao gazety tsy manao an'izay no avabaraka vokaravan'ny atao ndretsolobritsy rety dia zay no avabaraka tatoatiny atsika za moa mihainao an'le andrara ndraiky so zany misy radio ty aoriana koty dia misy tele zay miperakeko am'ty brok io